Ankatoko ny fanomanana farany ny fanadina-panjakana ny mpianatra sy ny mpanabe ny anivon'ny sekoly ambaratonga voalohany na ny tsy miankina na ny miankina amin'ny fanjakana. Ho an'ny EPP Amborimpotsy na azo tohana manokana ny mpianatra izay hiatrika ny fanadinana CPE niaraka tamin'ireo mpampianatra ankoatra ny fifampizarana faliana nataon'ny EDM na ny fikambanana Entraide Développement de Madagascar ho an'ny mpianatra nomena lela-vola 2 hetsy ariary ihany koa ireo mpampianatra frama miisa 3. Tsy niasa rery ny fikambanana fa teo an-trano ireo mpiara-miombona antoka nanoana tamin'ny asa sosialy natao hatramin'izay ka nitondra fisaorana manokana mahakasika izany ny sekretera jeneraly ny fikambanana EDM. Ny zavatra nataonay dia journée récréative zany ho an'ny mpianatra tato amin'ny EPP eo amin'ny 210 mahery teo izy fa dia ny zavatra nataonay na mpilalao na me sakafo atoandro ny zara fourniture surtout ho an'ny ankizy anala CPE sy 6e dia nanome biscuit ballon isaky ny kilasy ny maître frama namena zay mba anjarany koa le izy zany tena spécial natokana ho an'ny EPP Amborimpotsy talata mady journée récréative zay isaorana manokana ny responsable ny EPP. Eto dia maneho etona fisaorana manokana ny famille Sofax zay avy any La Réunion dia NC Shop talata mady ary ny DJ juste nous deux reo dia isaorako manokana amin'ny fitiavana nasehoany aminay tena isaorana lehibe mihitsy izy amin'ny fitiavana nasehoany taminay. No mafisy tompona andraikitra moa fahatohana ara-tsakafo, ara-tsaina, ara-moraly ary anatsarana ny fahazotoan'ny mpianatra sy ny mpampianatra hiatrika misimisy kokoa ny dia izay mbola lavitra ho amin'ny fiatrehana izany fampianarana sy fianarana amin'ny dingana ambonimbony kokoa izao nataon'ny EDM izao.